koa dia faly mitsidika ny tokantrantsika tsirairay avy amin'ny fanarahana zany fandarana zany Doria maro ny heviny fa eto ilay Doria anarana ny ramina androna amin'ny fandarana fotsiny ary alavaina amin'le hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no hoe zana ifampizarana mba ho to zany atao hoe fiarahamonim-pahendrena eny taona sy 7 volana zay nanarahantsika nyity fandarana ity izay rehetra vitatsika dia nitahirizitsika tao amin'ny YouTube ary ny adresiny dia ny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay indrindra amin'ny fanomezan'ny tompon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny sosiny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'izanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangambato isaorantsika ihany koa ny onjapeo ny M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana zany amin'ny lafiny teknika zay mikirakirany latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana eny tokantrantsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Imanovojery tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana zay hita fa nahatsara ialovatsika n'ilay zanam-pandarana teny maiva le roa ilay teny maiva le roa koa misy teny fanevany anareo pondinomby malandy io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany marambitsy miranga tany terahan'ity zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokony ndao isika ampiondro fa zaka tao tsy ianara ny mibana ny zanam-pandarana dia fakasitrahana an'ilay fandarana mba ho fakasitrahako anareo ihany koa dia ho tononoko aloha ianareo zay nandefa SMS taty amiko akasitrahako ihany koa nareo na tsy nandefa raha manaraka an'ity fandarana ty Thomas ao amin'ny kolasy za tsy mahay Thomas fa amin'ny kolasy eo donc malaza Vonjy Antsorohely Dominika io tianay io amin'ny complexe sportif ao Madeleine tsara honenana ambondronany zany misy anazy io Mandimby Raza io longo maventy amin'ny université Mahajanga ao Zamany Fila Ankoakala commune Bekipay Naouda io Naouda be de bis Mahasoa Zamany Sila Fokotany Biantsiva commune Katsepy district Mitsinjo tsisy adresse mazava karaha mazava adressinao Zamany Sila Fanamariana Ramisy Fanamariana dia zao amin'ny maha-olo-pirenena efatrandro sisa ny soratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana ka raha mbola tsy tany anao tongava any manaraka an'izay maro SMS ohatran'ny mitory fahatezerana mihitsy nanakina ny tsy fisiny Doria tamin'ny Zoma hitatsika ranobe ndaka jiro maty iny io tsy avy taminay fa zay koa ne te eona aminareo foana fa tsisy jiro ataonay manakory fanamariana manaraka mba ho pray ombonantoka atsika zany amin'ity fandarana ty dia mba zarao amin'ny hafa zay eninao enina dia kely aza mba amin'izay tsika pray ombonantoka ny teny fankahirezana zay koa tafiditra anatin'ilay zanam-pandarana ny hoe sambatra zay olona afaka mamindra fo amin'ny namany amin'ity fiainana ty sambatra zany mba tonga anao olona afaka amin'ity fiainana ty dia tsy maintsy mitadiny mazava ianao mitadiny marina ary ny fihazonana ny fahitsiana amin'ity fiainana ty ary zany rehetra zany ny tiana ho tanteraka tsy maintsy mahay mamola tena ny tsirairay amin'ity fiainana ty zay indray ny teny fankasitrahana teny fankahirezana hoeto ho anareo zay no narahantsika farany teto aza tezitra fa tsy ianao miteneniko za tsy miteny olona zany fa aloha hevitra no entiko dia velabelako dia veriko hoe mahasoa dia zarako amintsika rehetra fiainana tsy marina satria feno fitaka fa izy indray tsara ndeha sika tamin'izay zany namitrantsika hoe averina atsika ny zotra-piainan'olombelona velona amin'ity tany ity zany zay rehetra velona amin'ity tany ity mba hatsapany rehetra ny tokony atao amin'ity fiaina mandalo ity ianao raha tonga amin'ity fiainana ty teraka zany ka velona dia miboridana tsisy lamba tsisy ninina ianao raha sanatrika miala amin'ity fiainana ty maty zany dia ny fitserany velona no hitafianao lamba ianao tonga amin'ity fiainana ty tsy mitondra vola na fananana fa ianao rery
ianao miala am'ty fiainana ty tsy mitondra vola na fananana fa ianao rery ihany koa amin'ny fahatongavanao ny olona no manadio anao aoriana amin'ny fanaovanao maloto voalohany eto amin'ny fialanao am'ty tany ty ny olona ihany koa no manadio anao ireo sasatsasany mifeny fiainan'olombelona zay tonga am'ty fiainana ty fanontaniana ny hoe nahoana ianao mitondra fiainanao amin'ny firiariana nahoana ianao no mitondra fiainanao amin'ny ara-tsi-panahy amin'ny fialonana amin'ny fankalana amin'ny valifaty amin'ny fitiavatena sy ny sisa nefa ny fiainan'olombelona velona am'ty tany ty misy fetra misy farany kosania sika fa samy mandany fotoana am'izay mahatsara satria fiainana fohy ary fotoana ialana am'ty fiainana ty aingana ary tsisy mahalala an'izany nefa fiainana mila pirofo amy zava-bita nandalovanao ambony ty tany ty ny olombelona rehetra ambony ty tany ty de misy arena any anaty any avokoa tahaka ny hoe fananana pétrole, essence, gaz sy ny sisa ka ampiasao am'izay mahatsara anao fa raha ianao no mitrandraka arena any amin'ny hafa ianao efa very am'ty fiainana ty zay amin'ny fiainana ny olombelona rehetra de tsy maintsy mandalo ady zay le hoe ady-piainana ny avako aby tsy maintsy mandalo faninjena tsy maintsy mandalo sedra tsy maintsy mandalo zavatra mafy tahaka ny hoe fanaratsiana nefa zavatra tsy nataonao mitomany mihitsy ianao am'izany satria nolotona ny anaranao fa aza malahelo aza kivy aza mamofo manaova ihany ny atsara-panahy fa matetika ireo ny lalana tsy maintsy lalovanao hitondranao amin'ny fandresena am'ty fiainana ty amin'ny fiainana ny marina tsy mila marinina zany fa manjary diso tsy nefa ny akamaroantsika tiana maro tena tiana marina natao fa avelo amin'ny fotoana rehefa fotoana mandeha Andriamanitra ny manamarina anao tsy maintsy porofony fotoana ny fahamari-piainanao fa atao fady mitsokan-daharana am'ty fiainana ty aza mba manipy ga zany miareta ary mandrosoatra any fa Andriamanitra manome anao tsara indrindra am'ty fiainana ty amin'ny fiainana rehefa lazainao mialoha aminamanao ampiarabelona aminao ny tanjom-piainanao matetika tsy tanteraka avako aby satria tsy ny rehetra ne tianao am'ty fiainana ty ampidiro andony tanjonanao de idio mivava tsy lazalaza amin'olona am'izay vo antenaina ho tomombana ny tanjonanao satria feno fitaka ny fiainana tany amin'ny fiainana omano vatana sy ny saina mampanahy fa ianao tamarary misy mpanakina mandroso fiainanao misy mpanakina resa amin'ny fiainananao sanatria misy mpanakina manana fiainana tsara ianao misy mpanakina afaliana amin'ny fiainanao misy mpanakina avako aby malahelo anao amin'ny fiainanao misy mpanakina tam'izay moa zany anao tantara hoe tadidiko tamin'ny fahafatesany raiko papako niteraka anaka zany rehefa maty anao rehefa maty ray zany manjombona ha io eny sofino samban'olo maty baba manjomina karaha ino reny mandeha ny andro mandeha fotoana lasa le alahelo mitsikitsiky anao misy afaliana tsy anao tsy maty tsy izy anao zany misy lesana anao foana anao matavy misy mpanakina anao mahia misy mpanakina feiny na inona miseho amin'ny fiainanao anao misy mpanakina foana abako aby noho izany mijoro foana am'izay hitanao fa mahatsara anao amin'ny fiainana nefa rehefa tonga ny fotoana fahafatesana sanatria ianao ndray iny ataon'olona farany tsara zay le hoe maty vo iaraha-malala ko raha izany foana ny trangam-piainana aza ampidirina andoha aza atao manaitra ny fanakianana zay ataon'olona aminao fa zay tianao foana sy zay ikensainao foana no atao fa feno fitaka ny fiainana tany avako abe ary fiainana tsy marina izy tsara amin'ny maha olombelona anao mety kivy
lioany indro mikorina amin'ny vatanao manao kory manao tsy mety kivy amin'ny maha-olombelona fa anao tsy mahazo mitsokan-dara avako abe aza vela hitehaka amin'ny faratsiam-piainanao ny fahavalonao ngeza be zany zakambarako anao zany parce que koa anao fa ratsy rô jiaby miaplaodira voafolany laolo aza vela hitehaka amin'ny faratsiam-piainanao ny fahavalonao filamatra amin'ity fiainana ty aleo maty mitsangana zany hoe mijoro foana tsy manaiky resy toy zay anao velokandady ampanaovin'olona zavatra tsy manjary jiaby io raha aminao zany filamatra zany tsy maintsy tafitanao avako amin'ity fiainana ty anao io tsy maintsy mandalo adi-piainana tia mandalo tsy tia mandalo fa anao tsy avelan'Andriamanitra ho resy zany raha mandeha amin'ny lalam-pahamarinana ary azadino fa raha adinao mafy amin'ity fiainana ty ny fandrisenao tena mendrika sy tsara ary tena tonga fahagagana amin'ny fiarahamonina mihitsy ka atonga azy ireo tena aniry anao ata le olona anakinanao jiaby regny lasa gaga laolon'izay laolo tsy nampoizoko karaha inony eto laolon'izay laolo tsisy olona nao azo velony eto tamin'ny aretinahazo azy fa sa gaga nanjary salama izy Andriamanitra ambadiky ny jiaby io mba hahatsara amin'ny fiarahamonina andresena amin'ny fiainana amin'ity fiainana feno fitaka ty raha misy te ho namanao zany mahita fahatsaram-piainanao de apetrao aminazy ny tena filamatra anao atao mampisara-bazana aza raha ina fa filamatra anao mbarao anazy zany hoe raha te hiresaka aminao izy resaka avenira hoavy bizina sera mampidibola tanjona hiteraka fahatsarana de ekeo ary akasitrao fa raha kabariky resak'olo fiainan'olo tsy mampandroso bako aza miditra am'zany iala-pa izy zava-dehibe amin'ny fiainana amin'ny fotoana tam'izay moa zany teny hoe teny foana haiko milaza fahatsara ny fotoana io time is money temps c'est de l'argent fotoana volamena ka tsy tsara lanina ny tsisy dikany avako abe amin'ny fiainana zay tsy maneho fanajana tsy anam-pitiavana amin'ny namany mihitsy fiainanao zany feno fanajana am'izay namanao mba makatianao amin'ny fiainana zay tsy manam-pitokisana tsy ombia hitombo fihavanana amin'ny fiainana fantaro tsara alohany tranga misy mialohany andraisana fanapahan-kevitra mba tsy sy mifanenenana amin'ity fiainana ty mialohany hiteny amin'olona anao amin'ny fiainana dia mipetra aloha amin'ny toerana misy azy ahafahanao mandanjalanja zay tena teny tokony teneninao aminazy fa betsaka atsika teny entin-drivotra raha ambesinao ndeha hivolananao namanao nareo miady bako araka amin'ny fiteny pikabary zay hoe aleo aloha amin'ny pataloha mandinika aloha sao de ny aorina indray ny lasa aloha maro am'izao ny olona miandry mitsipona ny latsaka am'izay tsy mety atao amin'ity fiainana ty indrindra izay manao an'ity fandarana ty isorako an'Andriamanitra aloha mbola tsisy niady hevitra aminazy ty mihitsy aminaka ta za mandeha amin'ny lalana regny ny maro de za tsarona eno an'izany nefa raha te handroso anao amin'ity fiainana ty aleo fandrimbona maneno mibanga toy zay anao variana hitsipona ny latsaka amin'ny fiainana mety indre-pandeha anao manao diso fiteny tamin'ny namanao nefa mety ho mandrak'izay mifahatsiarovana an'iny teny diso nataonao tamin'iny nefa ianao tsy mahay an'izany ata ka tena ilana fitandremana feno fitaka amin'ny fiainana an-tany fiainako avako aby maro ny teny laoloko fiainanazy karaha fiainako avako aby tsy tonga lafatra fa za mahatsiaro manana didy amin'ity firenentsika ty de mizara zay ato amiko sao mba hahasoa ny mpiarabelona ka raha misy koa aminanao agny zarao mba ako zalay ay am'izay tsika mba ho tsara fa tsy hoe fa nanana ny ampy amin'ny fiainana joya za tsy manana ny ampy amin'ny fiainana rehefa anao matoko tena tsy mila makafakatoavana amin'ny hafa zany amin'ny zavatra rehetra ataonao hevitra ao anatinao de fa ampy anaovanao zavatra am'izao mbola misy ve fitiavana sy fifankatiavana amintsika samy malagasy de ozy za tam'izay hoe samy isika mamaly any an-tsaintsika tsirairay any avy
amin'ny fiainana ny fahendrena dia mitsika enina de ory aza amin'ity fiainana ty fa miezaka ary mitalao amin'Andriamanitra. Mifaly enina de ao anatin'ny tomany aminatin'ny tsy fisina fa mamiana tsy antanana ny fanantenana hoe mbola hoavy le maraina avako abe. Fa adosona ngeza be am'izao vanim-potoana iainantsika zao ny fitiavan-tena ka ny famerenana ny saintsika mba hanana feony fieritreretana io le tsony voazao hoe conscience zany tena zava-dehibe mba hananana mifanahy maha olona amin'ity fiainana ty. Fa raha mbola fahavokisan-kibo io ny lara-pahamena amintsika tsirairay tsika tsy tafa avako aby fa ilaina ny fahavokisana ara-tsaina ara-panahy tahaka n'izao ifanaovantsika zao mba tsy ho tonga am'le hoe voky izy de natory izy lay nahita fa tsy mety nanohitra fa mbola izy ihany koa mbola nanohy an'lay tsy tiany satria nomena sakafo nomena vola kely de tonga am'le fiteny hoe voky izy de natory. Indray mandro fa tsy indray mifoa zay indray ny loha hevitra voaboasako ho anareo tsy miteny anizaniza eto fa hevitra no entiko. Ny olombelona de toy ny omby indray mandro fa tsy indray mifoa. Izay indray ny loha hevitra ho velabelariko ho anareo androany amin'ny fiainana. Ny fampianarana de safidy atao mba izarana ohatrany hoe ahafahanao mianatra ahafahanao mife fa fehezina miteny fotsiny hoe fahaizana fa fiainana fianarana tsy safidy ahitana asa fa tena safidy mpiainana mihitsy. Voateraka ny olona ray de efa nomen'Andriamanitra fandaram-pianarana ho azy amin'ny fiainana. Tsy misy olona tia fanafody zany ka hoe sa izany sa ilaza fa tia tsindrona za zany tia tsindrona joya tsy marina kanefa rehefa tsapa fa mahasoa tsy maintsy atao feny de zao tsy zay tiatsika ihany tokony ianarana fa izay mahasoa zay manko matetika indraindray fa zay tiatsika ihany tiatsika ianarana zay mahasoa indrindra fa ho an'ny taranaka. Fandaram-pianarana manahoana no ilain'ity firenena ity firenentsika ty zany obeaziny sekoly satria maro ny mahay maro ny manam-pahaizana avoaka ny sekoly nefa tsy mitondra inona ho an'ny firenena fa fahaizana ho azy samirery. Azadina avako aby fa ny sekoly ane tsy hoe inona fanomanana ho an'ny fiainana mba ho zezika anabe vo ny fahatsaram-piarahamonina anafoana amin'ny bibilina amin'ity fiainana miara-miditra am-pianarana ny maro fa firy amin'izy ireny no nahatondra zavatra anatsara n'ity firenena ty. Ny olombelona de toy ny omby indray mandry fa tsy indray mifoa. Fahaizana de misy maro-pandrefesana atao hoe diplôma fa tsy misy maro mpampiarana amin'ny fiarahamonina amin'ny fiainana. Fa ny fahalalana indray de tsy misy maro-pandrefesana fa misy maro-pampiarana amin'ny fiainana indrindra amin'ny fiarahamonina de ny fananana fanahy maha-olona. Fananana ny fahalalana no mariky ny fahatsaram-panabeazana ho an'ny olona anankiray. Ny fananana ny fahalalana no antoko ny fiarovam-pihavanana amin'ity fiainantsika ty. Fahalalana ny sopotra mpitahiry ny fahendrena amin'olona anankiray. Fahendren'ny Paolo teo amin'ny toe-tsainy sy ny fomba malagasy no niteraka amin'ny fanahy maha-olona ary zany fanahy maha-olona zany no nahatonga antsika malagasy hiaro sy hanaja ny zon'olona olombelona rehetra niza fa rehefa nisy ny ON io namoakany hoe droit de l'homme aty aoriana antsika vao manaraka zon'olombelona nefa ntaona izany tolo an'izany fanahy maha-olona zany fa noratrainy fahaizana ka izay mitovy fahaizana ihany no afaka mifampiresaka mifampihevitra zay manam-pahaizana ihany lohalarana am'izay rehetra atao amin'ity fiainana ty. Teraka niaraka tam'izay nefa fanambakana fitenitsika teto amin'ny fandarana ny hoe any am-pianarana omena lesona dia avy eo adinina fa amin'ny fiainana adinina vao maka lesona ny hitambarany de ny fahaizana maka lesona. Any am-pianarana ny mpampianatra ny manome naoty sy ny laharany
any ampianarana zany raha ihany voalohany raha ihany faharoa nahazo noty ambony raha ihany fa amin'ny fiainana ianao no manome noty tsy laharana ho anao manoloana ny fiarahamonina ka samitsika zay manaraka nyity fandarana ity mba manome noty ny tenany tsirairay firy ny notinao mity fiainana ty aza mandanga samy manome fa vita zay ny tany ampianarana firy ny notinao amin'ny fiainana rehefa tsy mbola mahay manavaka ny mety ny ratsy ny tsara ny tsy fanao de mbola ratsy noty ianao zay satria na diso na marina ny azy na ny zanany na ny vadiny ireo foana no arovany fa tsy ho tonga mpananatra mihitsy tsy ho tonga mpanorohevitra mihitsy le olona mbola ratsy noty ianao avako aby anao foana manome notinao nefa ny fananana an'ireo hevitra reo mampitombo ny olombalina amin'ity firenentsika ty amin'ny fiainana aoka tsy ny faharesenao no hamaritra ny fiainanao fa ny fahombiazana mba hitarafany ho an'ny taranaka faramandimby zany ngezabe avako abe araka n'ilay fiteny filamatra antsika ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo mizanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza mianto na kely na be vitanao de anjary tangam-bato azadiny fa manana didy ianao azadiny fa manana andraikitra anao amela soa sy ny tsara ho an'ny taranakao hoy ny taolo endry ny famisavisana ny ratsy no aviny soa amin'ity fiainana ty amin'ny fiainana ny mitsinjo ny afara no fanao ny olokendry fa mba firy ny mametraka an'izany amin'ny fiainana antsika malagasy ka leo zatra mandefitra amin'ny fiainana mba tsy ho tapo-tsarotra zao oda za tsy maneky iza ma izy za tsy maneky bakoay zany ndo raha fiaina amitsika amin'ny fiainana aleo ny fanaova-tsoa no ilofosana ary mifanomezana fanampina ny ory ny mantra ny tena asa soa tian'Andriamanitra atao ataontsika olombelona zany isika olombelona rehetra io de samy mahazo fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra anie fa nisy ny diso lalam-piainana ka nanjary very anjara fa tsy misy olona samy laza fa tsy nahazo fahasoavana zany joya vandy zany na de reo mihevitra fa ho farahidin'olona aza hoy ny taolo razantsika izay tsy mahay sobika mahay mamboly vary any ampianarana misy an'izay hoe zay tsy mahay fizika mba mahay zavaboary na iza tsy mitovy fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra zany fa nozarainy arakaraka ny toe-tena toe-tsaina toe-batan'olona isininona mba isiny fifanampiana araka n'le lohevitra nataontsika tany aloha tany de ny hoe fitambarany raha tiana ho feno ny fiainan'olona anankiray dia ireto telo reto ny tokony hitoetra amin'ny fitiavana fanantenana finoana fa am'ireo dia ny fitiavana ny lehibe indrindra fa i fitiavana lehibe indrindra nalaza fa midoria izy litera roa amin'ny fitiavana zany de afaka mifandanja amin'ny litera 5 amin'ny fanantenana sy ny finoana ka rehefa atao ny fanambaran-teny malagasy de manome ny fifanampiana rehefa olona zany manao ny fifanampiana io de olona efa afaka manana fahafenim-piainana satria zay ny tena tian'Andriamanitra amin'ny fiainana ilaina ny fifanampiana satria noho ny eto an-tany tsy manana fahataterahana anie fa tsy maintsy mifanampy araka n'ilay fiteny manao hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy fa ity ny tena mampalahelo am'ireo zay nahazo fahasoavana manatombo noho ny hafa manindritsindry eny ampiarabelona eny eny anivon'ny fiarahamonina eny mitratrevatreva rehefa mba miteny na mampita hevitra ny hevi-tena tsy misy to azy intsony araka ny heviny fa mandrak'izay ny fahazahoany an'iny joya manadiny fisin'Andriamanitra mihitsy ara indraindray hoe izy lasa izy indraindray ndragnary very izy tsy mana-tsala misieritreretany tenany amin'ity fiainana aty satria manam-bola be ka manan-karena de manambony tena manandra tena ny sasany satria nahazo toerana ambony amin'ny asa
de manadiny ny any amin'ny namany ny havany mpiarabelona aminy tsy azo ifandarana mihitsy ary tena mandrahona ndrindra fa ny manana fianakaviana ambony de lasa izy no mifidy izy no mametraka ny lafim-piarahamonina rehetra na mety io na tsy mety fa zay le hoe didiko fe lehibe ny olombelona de toy ny omby indray mandro fa tsy indray ny fo fiainan'olombelona misy farany na manana anao na mahantra anao ny faty tsy misaraka avako abe ampidiany mpandilinao ko anao very kosa misy ka mihevitra mandinika mametraka tantara am'ty fiainana ty amin'ny fiainana manazava ny azy ohatrany hoe ny aizo piton'olombelona ny fahakerizana ataotsika zao misy ny olo fakivy sady manome fanantenana amin'ny mpiarabelona ka raha misy aminao any zany manova koa ma fa ny teny ampahatezerana tena manimba fo ary mandatra dany maso mihitsy fa aza tao nefa misy olona avanana am'izany rehefa mahafoy de manomeza de aza miandro omena mba tsy simba fanantenana anao satria laoliny za lao nanao kabary tamin'ny laoliny laoliny nataoko kabary karaha ty zaho ny hevitra jereo koa nitabi anazy izy nanjara rehefa anao manome na afoy anao zay ameo jiaby anao aza miambo hoe ino koa raha andeha ataony aminanao iny fa kabarynareo ndrakandragnahary koa iny kabarinazy ndraiky ndragnahary koa fa maro amitsika mako rehefa izy nanome kabary raiky iny za mila raha karaha ty za tadidinao nataoko kabary karaha ty iny tandriamo maro amitsika manana an'izany fomba fidia zay laoliny laolo nataoko an'izao nefa za nataony an'izao tsy fanao zany atanao nanao tsara nanazy izy nanao ratsy nanao io kabarinao nakandragnahary anao aza miditra am'izany rehefa manao de manaova amin'andriamanitra fa raha amin'ny maha olombelona de lasa foisainany ianao zay le fahafoizan-tsaina amin'ny maha olombelona anao tokoa ny raha mandinika rehefa zaka nataonao aminazy tsara navaliny aminao ratsy amin'ny maha olombelona anao tsy tafanao koa za tsy navita laolao za tsy manao iny nataoko kabarika amin'ny maha olombelona iny fa rehefa manao ataova amin'ny kabarin-dragnahary ny olombelona de toyomby indray mandro fa tsy indray fo aza apetraka ho fonjam-piainanao zay tsy nety tamin'ny lasanao tamin'ny fiainanao zay fa tokony atao apetraka anao amin'ny talatalam-bokinao atsiarovanao kabary karaha ty navoana anakay iny tsy mavoana anakay koa mba akanao lesona akany taranakao lesona fa ny afatro de hoe manaova tantara-piainana mety sy tsara am'ty fiaina mandalo ty raha toka mpivaroboanjo ny andohanao mpanefoefo ny afaranao ambarao anao mivarotra voanjo aza amboarinao tantaranao fa maro am'izeo asitriky ny tantarany kodo izy diso ambarao hoe za mivarotra jaleby za mivarotra sambosa fa za miezaka iny ane lesony hitarafa ny hafa fiainana de tahaky ny fleur na rose misy manitra mivelatra tsara fa misy ihany koa ny tsilony fa misy olo baako mihevitra flera karaha rose iny tsisy raha ratsy nety fa tsara to tsy matsiry baako fende zao fiainana zany hoe tsy fety foana tsy tsara foana tsy ratsy foana kosa mihitsy ka miezaka amin'ny fiainana manao zay mahatsara zay manao zay mahatsara ny hafa koa fa ny olombelona rehetra ambony ty tany ty andriamanantena ary ny fasana andrianantenaina ny olombelona de toy ny omby indray mandro fa tsy indray ny foa maro manantena zavatra maro tsy andeha amin'ny mangidy anatin'ny mangidy no ahitanany mamy am'ty fiainana ty ary mamy azonao avy amin'ny mangidy io bako no tena izy
anao mieritreritra hoe rahanao jiaby matsiro, rahanao jiaby mety joya, tsy karaha io, raha jiaby misy faharamboana. Ka natao ty fandarana ty tsy andeha hitenina anao, tsy andeha hitsongoloko nanao, tsy andeha anala baraka anao sanatria mivava, fa andeha amerina am'loany zay mamety sy mahatsara ny fiainatsika malagasy. Anjara biriky hoentinay izy ty, tsy reharehana sanatria satria maro am'izao no mbola mitena manima sy tsy ataonao amy télé bako godo io ataoko amy télé tsy tsokoroinareo ama lamban'laolo misy rovitra raiky re koafinazy karaha ratsy ata raha volaniko tsisy tandrinesanareo fa izy amy radio kila olo mampandry sofinazy amy radio za am'izay mandalo amy lala iny misy olo masako mivola maraba bako laolo amin'ino ma zio za mba ariako jero raha mivolanina tony laolo nanovana anakainy eny zaho karaha nahazo paradisa karaha io ndrona tsara anao koa manaova karaha io parce que fiainatsika mandalo tena tsy mandrakizay eto bako raha andany fotoana foana mandany fotoana amy fanaovatsoa fa ty fiainana ty miarasy karaha tsy atsika jiaby mandraindraikitra manao ny tsara, manao nety, manao mahasoa namana ty tsy lasa tsara. Atsika andeha taraina to ama sababu nandalo tao laolo ama kabary jiaby ndagnary fa deko maletsy mety mijanona lalana tapaka fa ty raha ataotsika vitsy le manjary, vitsy le mitsara. Fa zay ny fanatanako anatintsika rehetra. Doria tiako misy lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi isaka olo manao doria anazy amy plateau. Koa maro manao an'izany atsika jiaby tafanao raha tsara. Zay ndo fameliko amin'Dagnary, zay ndo talaoko amitsika mpanaraka an'ty fandarana doria ty satria zay rehetra ataotsika androany io ndo jinjaitsika maray. Fa anao koa na mafitsiko anao ny amby vary io fa adala babe. Anao na mafitsiko anao miandry tadio, anao na mafy vary anao miandry vary, boribory ny amby vary tapoka ny fotoanatsika. Fantatro fa mafy ny fomba nentiko niteny azy teo misy tezitra tsy anao niteneniko fa te hanana ny soa aho de miteny mafy, miteny amy zavatra tsy mety fa ny averiko aminareo de ny fialatsiny manao azafady mitalao tsy anao niteneniko tompoko. Makasitraka indrindra amin'ny herin'ny mitozo anday miezaka mitondra aloha hevitra vaovao.